Miaraba tompo faritra faraka aminao indray amin'ity zoma ariva ity atao anatin'ny fandarana ankitsipo ora iray mahery moa no iarahantsika eto amin'izao ariva izao anasana anao ampananjana tsy saraka aminay hatramin'ny farantony mazatra antsika dia manambahiny vaovao ihany koa isika atao anatin'ny fandarana amin'izao ariva izao atao kaviakato ny général Ramakavelo Philippe Désiré miaraba anao tonga anatin'ny fandarana ato amin'ny akavanako ato kosa indray Sarara Bearso isan'ny fatatsika filohan'ny antoko PLD miaraba anao ihany koa. Miarabanao iaingo dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ankitsipo. Andeha ampahafantarina fohy kosa mikasika an'ireto vahintsika ireto iza marina moa ny alalantsika ny général Ramakavelo Désiré isan'ny fantatra ihany koa fa ministra ny folo alinday izy teo aloha ary talen'ny kabinetra ny folo teo aloha sy ny gouvernemanta ihany koa isan'ny mpikamana teo anatin'ny direction militaire ihany koa izy fa ingy isan'ny mpikamana teo ny congrès sy ny tetezameta ihany koa teo aloha ary mpikamana teo anatin'ny avatsa UPM mpampianatra ary mpanady be no isan'ny alalantsika azy amin'izao fotoana izao any Sarara Bearso kosa indray isan'ny alalantsika azy no hoe vehivavy mpanao politika fa ihany koa isan'ny candidat filoham-pirenena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 sy 2020 lasa teo filohan'ny antoko maintso teo aloha ary filohan'ny antoko PLD na parti libéral démocrate amin'izao fotoana izao mpikambana teo anivon'ny filakevitra ambony tetezameta teo aloha ary nianatra mikasika ny droit public interne ihany koa izy avy hatrany dia ndao ny fanadihadiana voalohany na ny lohahevitra voalohany ho resahantsika atao anatin'ny fandarana ankitsipo arahintsika avy hatrany. Fikambanana sy antoko politika miisa 5 no nanatitra voninkazo teny amin'ny kianja ny 13 Mey androany mandritra ny fahatsiarovana ny 13 Mey 2017 sy 900. Lamina amin'ny ankapobeny ny fanatotosana izany na teo aza ny sakana maromaro avy amin'ny mpitandro ny filaminana 2 andro mialoha izay manoloan'ny filazana fa isy anankirotana. Olona izay natao zany averina fotsiny aminareo tsotsotra dia ny hoe ny tolona ny mpianatra tamin'izany fotoana izany satria tsy nisy afa-tsy etaeta amin'ny mpianatra natao fa tsy nisy resaka politika mihitsy izay mbola tohizaritsika androany atsiarovantsika an'izany resaky ny mpianatra zany dia ny hoe fampitovizan-joro ny mpianatra rehetrarehetra sy ny fanagasiana ary ny famoahana andre dokotera eo ny dokotera manko tena problème be tamin'izany fa hoe misy dokotera hoe natao any ambanivohitra misy natao aty ambonivohitra tokony andiny tena lalina ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao fa ny fomba fanao politika sy ny fomba hitantanany amin'ny firenena no toerinay izay tsy miady aman'olona ny androany kosa dia heverinay fa atao ampamendrea sy ao anatin'ny filaminana tanteraka ny fahatsiarovana ireo zanaka mpiray tanindrazana ireo ray aman-dreny namoy ainy ho anty tanindrazana raha manana ity zay mbola sina hoe fiarovana ny tolona natao tamin'ny 2017 sy ny tohiny manaraka rehetra manontolo nanoerana ny jado nanoerana ny Tsindrazo lena ary zao fanamarihana ny atao hoe 13 Mey zao tsotra be ny dikany fanoerana ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao mahita an'ireto miaramila sy mahita an'ireto mpitandro filaminana maro be eto avy amin'ny fanjakana dia milaza ihany manao hoe fomba fiady ihany zao ataony zao fa tsy mendrika fa misy korotaninina iseho moa eto Mampahantra firenena tsy miaditsika farak'izay mahatra indrindra eto ambony tany kolokolo mahatonga an'izay tsy ho resitsika ray andro tsy ho foanatsika ray andro fa tsika rehetrarehetra amin'ny sehatra misy atsika mila tonga saina fa kosa ny lohany mila ohatra raha loha ny lohany tsisy ninona tenaina amin'ny vatany ray manontolo. 7 taona aty aoriana mbola tsy misy ny fahalalana anio hevitra mbola manjaka ny jado na rantsapan'ireo mahery fonontolona tamin'izany eritaona mahery nanohatra ny fanjakazakany vahiny ka nampitroatra ireo mpianatra efa ho eritaona mahery tsy ny teto Antananarivo renivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Androany ny seho ny baribary ny fatahoran'ny fitondram-panjakana sy ny fiomanany manoloana izay hetsika voalaza fakasain'ny vahoaka natao tamin'ity androany ity tsy nisy ny korotana sy ny fikasana nongam-panjakana araka ny efa atsaony elo tato anatin'ny herinandro vahoaka milaza ho leo ny herisetra sy ny tabataba tetsy Analakely androany olona tsy niotry ny 20 isa.
Ankilany nafonja ny délégation avy amin'ny mpitandron'ny filaminana ny polisy pirenena ny FIGN na ny mpitandron'ny filaminana avy amin'ny gendarmerie pirenena ary ny nanampy tosika izany ariva teo nanomboka tamin'ny iray oratoandro ny avy amin'ny G6 mpitandron'ny filaminana efa ary fomba tanteraka vonina ny atrikady basy bomba mandatsa-dranomaso kasika fiarovana ary baton nanakandalana ary tsy namela na iza hiditra teo amin'ny kianjany 13 Mey na olotsotra na fiara toerana ty la mairie ty lampantanàna ty dia ambenana amin'ny fomba rehetra mba tsy hisy an'izany fandrombana zany na ny fandorana ataoko hoe zavatra raha mahafantatra ihany fa aleo misoroka toy izay mitsabo zany hoe raisina ny fipetra rehetra arak'izay azo atao mba tsy hisiny resaka fandrombana hisiny korotana fandraisana ny fipetra entitra iverinay fa tsara indrindra zany ahafahana misoroka fa tsy misy tsiny nanomboka tamin'ny 10 maraina hatramin'ny 5 ny alany anteny toerana tsy nisy na inona na inona lamina ny fahatsiarovana ny 13 Mey ho an'ny olotsotra sy ny mpivarotra amoron-dalana teny Analakely androany sy ny emanina ataon'ny mpitandron'ny filaminana anehoana ny hery ananany manoloana ny vahoaka madinika. Ton'izay zava-nitranga ny fahatsiarovana ny 13 Mey 20 sy 700 hitodika ato amin'ny vahiny avy hatrany ato amin'ny Général Ramakavelo toreny marina ny zava-nisy raha tsy hivina foy anefa ny lahateny indrindra ny isany nanaitra ny mpanara-baovao ny lahateny sekretera jeneraliny firenena mikambana Ban Ki-moon teny amin'ny antemeran-doholona tamin'ny fahatongavany tsy tokony ho hery famoretana ny mpitandron'ny filaminana raha laza nefa teo ny tompony andraikitra avy amin'ny mpitandron'ny filaminana hoe niaro lampantanana ihany nataon'izy ireo mba ho fiarovana izay tsy fioara-pefy izay raha ny hevitra mikasika an'izay. Ny aloha raha ny tenin'ny sekretera jeneraliny firenena mikambana amiko reo ady misy any Syrie inona ny teniny reny nisy any Afghanistan inona ny lazainy tena vonomoka fanapotehana fandravana raha oharina amin'ireny ny atao Madagasikara mbola iny tsy midika akory zany fa hoe mety na tsy mety ny rahantsika mahita ny zavatra natao zavatra mampalahelo nge dia zao hoe ny folo alin-day dia natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny ambola ampiko foana hoe miaro ny fanajana ny lalam-panorenana zay ny tena asany nefany ny ampiasan'le fanjakana azy ataoko mihitsy hoe fampiasan'ny fanjakana azy ataony sanatriny zany lasa herim-pamoretana fanapotehana tsy mahazo maneho hevitra vo anatitra voninkazo dia efa tahaky nina ny fanambarana tonga dia efa fampiororona so ihany ny tantara tompoko tsy fanadina ary ny tantara mikasika an'ireny 13 Mey reny 20 tsy inona moa mahatonga ny firenentsika sahirana ohatr' zao tsy mahalala ny tantarany fireneny tompoko ao ary izy mahatonga zany ny mpitondra tsy manaiky ny ahafantarany malagasy ny zavatra nitranga zava-nisy teto ame ohatra anao fotsiny ahako inona ny mahatonga atsika tsy manana rery anaty sy hoe fatokisa-tena ny tantaram-pirenentsika za mpandalina tantara sy nganiko manokana reto datinandro reto 7 tamin'izany raha navalina voalohany mpanjaka nisy fifandonana teo amin'ny Madagasikara sy ny Frantsay 7 mbola raha navalina voalohany ihany io nisy fifandonana teo amin'ny Malagasy sy ny Frantsay sy ny Anglisy mitambatra resitosika ireo ary eo tiako marihana tsara rehefa tokony andoha onitra satria nanapotika ny Tomasina tsy nentina andoha dia ozy raha navalina voalohany manomboka zao tsy mahazo manay fifandraisana ara-barotra amin'ireo firenena anankiroa Madagasikara 7 ka hatramin'ny 3 sy 7 mba azondray reo eneritreritra ve zany tsy enimbolana na herintaona fa taona vitsivitsy faran'ny Anglisy nandoha tsahiviko ny daty 3 tamin'ny andro raha navalina fahatelo mbola ny fandonana ireny tafika malagasy sy ny tafika frantsay tena azo lazainy hoe resitosika ny frantsay ny verina tamin'ny 5 mbola tokony ho resitosika fa satria zao maramila 7 raial ndetiny ny 7 maty taony maty ny taso tao Mahajanga nanafika niakatra teto Tananarivo netiny colonel Duchesne olona 100 olona nataony colonne volante nitifitra ny manjaka miadany dia nisy trano anankiray vo teto ny zavatra nahavariana sy nampitolagaga tompoko voarava ny trano anankiray teo anaty rova dia nanangatsaina
anaty rovana nanganatsaina foty zay na tonga ny rainy betsy misaraka sy ny namany tany rivony mamy reny atao hoe mena lamba tonga dia nietsika tsy nanaiky rembenany hoe naninona tamin'ireo vanimpotoana tasaiko ireo naninona naharisy tosika foana ny malagasy satria ny ray iny fa naninona tapitapoka teo ny lavolefona tompo dia zao no fanazavanazy fanazavana an'io dia tsotra leo boboka ny prime ministre rain'ilay andro vonony manambonahitra ary anisany mihitsy andeha atao hoe raha ny teny hoe tsy kombakomba ohatra ny manahirana fa navelany ny bananaka ny fiakarandreo maramily ireo tao andribo tsy misy mafy ohatra ny tao andribo ny bananaka inona ny antony ozy hoe alao hiakatra analandraindray arivony fa saingy diso tetika raha ian'ilay arivony ny eritreretina hoasorana marina fa ny alana lefa tsisy tany fa lasa Madagasikara ny lasa zana tany rehefa tonga galiany zay zavatra ka nitiako marina amin'izany dia hoe mahatonga atsika tsy manana fahasahina miaro ny tompontsony vahoaka malagasy dia tsika tsy mahalala ny tantara ny Madagasikara iny zany lazaiko hoe averiko mihitsy zany tantara zany ananatsika n'izany hoe rery anaty zany hoe tamin'ny ataontsika hoe 5,790 tsy 790 azafady ka hatramin'ny 3,5 sy 790 morotsiraka Madagasikara anie ka tsy niove 790 kilometatra fa naninona tsy afaka ny fandray satria ny rahina ny malagasy nakato ny teny mena satria natoky fitondram-panjakana tamin'izany fotoana andron'izany tsy nanaiky lembenany tsy nanaiky resy tsy miravoravo tanana fa rehefa potehanao tsy ampahafantarinao ny tantara eo izy hitantsika io zany 320 zany iny tsy azo adiny jereo fotsiny a mpianatra mila ny fidivinjo fa tsy misy hoe ty ambonivoany kokoa mpianatra dokotera indrindrindrina satria nisy le mpianatra dokotera hoe nianatra teto Madagasikara dia lasa latsaka ambany noho ny hoe mpianatra dokotera fa inona ny aretina nga misy hoe abevalantanana sy hoe université aretina mitovy ny tsabona ary samy may ary zao dia rehefa maninona resiko zao ny any Frantsa io lalàna momba ny asa ny mpianatra ny mameno arabe na ny any amin'ny lycée na ny any amin'ny université satria ny hoaviny maninona ny mpianatra eny amin'ny université tsy mitovy tsony ny tamin'ny mpianatra teny université tamin'ny 7,790 efa voapepo ary indrindrindrina ny tsofohan'ny mpanao politika tambazana vola dia tonga le mpamono afo na mitaky ny zoan'izao jereo fotsiny nge tamin'irele iza moa ny anaran'le mpianatra ny taritaritina nampalahely Berija iny mpianatra iny dia nitahazana fotsiny le namany maramila firy ny taritarika azy teo ary mpianatra firy ny eo ambotsaina tompoko tsy raha voatsaroana ny mpianatra ataoko hoe arivo na 2 arivo ndray miara-mirony eo inona bomba lacrymogène iny fa saingy izao tsy aotsony ka ny tena mampalahelo ny mahatonga ny tsy fisiny firaisan-kinatsika io azony fitondram-panjakana hitsakitsahana orosorotsena potipotena dia satria tsy aotsony le firaisan-kina tsy aotsony le ampo mampiray ny malagasy inona le ampo mampiray ny tantarany zay ny fahitako azy azay mahatonga andre zavatra eny olona anaty raha voninkazo venao tamin'ny 7 mars ny mahery fo ny raha nalatsaky ireo olona ireo iverena ny fahaleovatena zany tompoko dia angatahana alalana ampirefena Tananarivo za dia miteny ozy aho hoe rehefa mitahaky ny zoatsikisika anatsarana ny fiainan'ny malagasy anindivony fokotany manao isaky ny fokotany fa tsy afaka izarazara maramila interaky ny fokotany ary any keo tsika tsy manakorotana any keo tsika tsy misakana arabe iny misakan'izany raha anatsarany fiainan'ny any fokotany ahoana ny sakanany mpitondra amin'izany ary zay ny tokony ataotsika fa io raha vao makeny sahirana ny famoivozana dia hitondrana bomba lacrymogène any fokotany inona no ataony any famoivozana inona no isy any zay ngamba fa sao dia lava loatra fa aloha avako azo mba hiteny to dia menanao avy hatrany fitenena isan'ireo tazana nanatitra voninkazo ary isan'ny aina ny zava-nisy teny amin'ny 13 May ihany koa ianao tamin'ny andron'ny zoma iny tena marina ny tenin'ny ray aman-dreny teo ny vahoaka tsy mahalala ny tantarany tsy afaka manorona ny hoaviny amiko fahaleovatena tsy izy no nomenantsika tamin'ny 790 tsy nidivana ohatra ny tany Algérie ohatra vokany 790 zany hoe natsapysika fa mbola misy endrika fanjanahana
12 taona aoriana ny fahaleovan-tena. Matoa mitoy foana ny tolona manomboka teo hatramin'izao a dia mbola tsy azo ny fahaleovan-tena. Ary ara-toekarena mihitsy, ara-koltoraly mihitsy, ara-piaramonina mihitsy no tsy hananantsika an'ilay fahaleovan-tena. Fahadosoana fitantanana. Raha ohatra n'izany ka ny tolona dia hoe nanala ny frantsay dia nametraka malagasy, ny mampalahelo ilay malagasy napetraka manao ny fomba ny mpanjanaka. Ny malagasy napetraka dia manao ny fomba ny mpanjanaka, izany hoe manilikilika ny malagasy mitovy aminy. Any le tena tsy fampiana ary any ny siny hoe famadihana tanindrazana any mpitondra. Apetraka koa hoe manjakazaka. Misy ny fanjakazakana, ao zany ny fampiasana ny hery, ao ny famadihana ny lalàna. Ny lalàna apetrakatsika dia ay mihitsiny makany amin'ny sehatra ambony ho an'ny mpianatra lalàna izay atao hoe andrekinana, izany hoe fanajana ny lalam-panondrenana ohatra, sy ny mpitondra izay nampianarina sy ny ofana sy ny hoe mikasa an'izany hoe fitondrana fanjakana manara-dalàna, dia mamadika ny tena hain-dehibe ny lalàna, lalàna manafaka, lalàna mampivelatra, lalàna mampitombo, lalàna mampiray. Izay nge ny ilana ny lalàna e, fa tsy lalàna avadika nagejana amitahana ividianan'olona mba amitahana anazy ka ny rafitra rehetra napetrakatsika dia lasa rafitra tsy mitondra ilay fanirian'ny vahoaka. Manana solombavam-bahoaka tsika, manana sénateur loholontsika, manana filoham-pirenentsika, fa mifanontaniana hoe misy ve filoham-pirenentsika amin'izao fotoan'izao. Ka raha misy ny tolona dia mazava ho azy fa misy zavatra tsy nivaha mihitsy tao. Ary izay zavatra no ataoko hoe ilay napetraka sy nanao hoe ny fidiana, izay moa dia niteny foana hoe nisy ny alabato, nisy ny zavatra tsy nety amin'ny fifidianana, misy ny fanisakitsahana lalam-panondrenana hatramin'izao. Ilay mitondra mihitsy manomboka any amin'ny lohany no maka endrika mpanjanaka, mivarotra tanindrazana. Manao tsika ZDS ohatra, miresaka tsika Îles Éparses ohatra, miresaka tsika Air Madagascar ohatra. Aiza ho aiza kay ny ambo-po amin'ny fananana an'ireny zavatra ireny, aiza ho aiza kay ny fiadivan'ny fitondrana malagasy, an'izany hoe arenan'ny malagasy, ampivoatra azy tanteraka izany. Any fotsiny ao dia efa mahatsindry hoe tsy any ilay resaka. Dikan'izay za tsy miteny hoe karazana malagasy anankiroa no eto, fa mbola misy saro-bakoly eto ary ny tena mahavariana tsy hoe saro-bakoly ny frantsay ihany na mpanjanaka, fa mpanjanaka ankehitriny efa mitatra be. Tsika 220 tapitrisa fotsiny zao tontolo zao efa 7 miliara ny mponina. Raha tsika zany mivoafafa satria tsy manana mpiaro, tsy manana mpitondra miaro, tsy manana tafika hiaro, mora ny mamafa an'izany 220 tapitrisa. Any ny tolomana, any ny tokony ary tena tokony ampirahina tsika ny fahatsapana an'izay, satria amiko famonoana malagasy ny zavatra miseho, ampahatraina tsika ary tena vonoina mihitsy hatramin'ny taranaka. Ny zaza teraka malagasy amin'izao tsisy ampy sakafo, izany hoe ny atodohany, ny fomba fivelarany any am-boaka mihitsy no efa miditra trosa, fa tiantoka lehibe tsy hahatonga anazy olombelona tomady. Zava-doza izany, izany hoe ilay taranaka mihitsy no potehana, ny fanahintsika mihitsy no potehina, satria haitsika tsara fa ny fahaleovan-tena zany tsika miteny hoe ny fanahy ny maha olona alohany hoe vola maharangaha. Fa amin'izao fotoan'izao varotany sasany eny amin'ny fanahintsika, izany ny tolona ary kolokolo lehibe no amarotana an'izay zavatra izay. Izay no mahatonga azy matahotra, satria rehefa manao ny fomba mpanjanaka izy, izany hoe manilika, dia mazava ho azy mpanjanaka anie nampiasa fitaovam-piadiana, malagasy anie manao ny hoe fampiresahany, ny marimaritra iraisany. Izany anie tsy nampianarin'ny Nations Unies antsika na ny Union Africaine, kolotsaina amin'ny malagasy zany, teny miakatra ny teny midina, teny ifampiarana, fa ny basy
tsy fampiarana amin'ny voninkazo ary zay zavatra zay a mitohy ary zany mahatonga ny atao hoe fikorotanana satria dia apetrako fa manana ny atao hoe zo anohitra an'izany zahay moa dia mpanohitra misy ny atao hoe droit à la résistance article faharoa amin'ny déclaration des droits de l'homme io zany hoe azo ampiasaina tsara zany tsy ny fanoherana akory ny tsara dalàna ary tena zo io tsisy vahoaka tsisy poniny eto ambon'ny tany natao hibaby ny tsy zakany ary ny fitondrana dia tsy maintsy nyainga avy amin'izany vahoaka zany foana dia eto zany manainga mihitsiny hoe esory ny tahotra ary apetrao tsara hoe inona ny fatiampoka inona ny very fa aoka le akanosana aoka le kolokolo efa niantso ny tafika momba an'izany ny firaisan-kina eo amin'ny tena hoe ferovana n'le hoavin'ny malagasy izay tompony Madagasikara napetraka Andriamanitra Andrenanahary eto no tokony arahana fa tsy hoe manompo olona ray tsy hoe manompo filoha na vadina filoha fa vahoaka ary miaina anivon'ny vahoaka sy marina ny presaka moa teo général Makavelo hoe atombo any amin'ny fokotany ny fitakinana mikasika an'izay indrindra hitodika ataonao ahy madame Sarara Bearso mikasika izay indrindra hoe 27 nisy ny tolona sy ny fitakina fanoherana anjadana nisy ireo fitakina 4 taona zay mbola tsy nivaly mbola zao ny ainatsika manao ahoana no mety ho endrika fitolomana ary tokony atao izy satria na misy ary raha fitakina eny anivon'ny fokotana eny anivon'ireo vahoaka amin'izao fotoana izao vitsy ihany misy mamaly an'izy ireny ary raha mba hitenin'ny olon-tsotra sy ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao hoe manao be marenina ny fitondram-panjakana io zany dia valikafatra rehefa be marenina ny fitondram-panjakana dia be marenina koa ny vahoaka rehefa mampiady bomba atomika ny firenena anankiray dia bomba atomika koa ny avaliny azy na ny maherihery noho izay any ny atao hoe satria efa tsisy tsony ny teny fampiarana tsisy kianja iresahana tsisy kianja andaminana tsisy kianja mitsara ara-drariny ara-kitsiny araky ny fomba isaky ny faritra potika ane zay le ataoko hoe amikorotana tanteraka hatrany anivo ny zavatra ingian'ny fiainana dia anivona hoe mpianakavy ary ny fanarenana an'izay amiko dia valikafatra ihany za zany dia efa tena hoe afapoany atsika satria raha lalàna ray ianao natao hiaro ny lalàna no mamadika azy ho an'ny tombontsoanao manokana inona moa no atenainao amin'izany ianao zany apetraka foana ho tsy mpanara-dalàna ianao zany efa ny apetraka foana ho mpandohetra apetraka foana ianao ho mpandony trosa ny orinasa rehetra malagasy apetraka foana ianao hiditra ny amponja amin'ny fomba hoana no anekena olombelona misy fanahy saina fo fitondrana ohatra zany everiko fa raha mandinika isika efa tsisy tsy nanao antsoavo ny eveka nanao antsoavo ny mpanao politika nanao antsoavo ny syndicat efa anytsika zao amiko zany rehefa misy ny be marenina dia tena finiavana mihitsy fanaovana tsinitsinina rehefa ianao no ataony olona tsinitsinina na ianao manaiky an'izay zay veriko fa tsy tsika malagasy no tena atao hoe olona very fanambola velona na ianao manohitra an'izay dia miditra amin'ny fanoherana hitodika ato amin'ny général Makavelo sy marina ny presaka ianao teo hoe fitokonana eny anivon'ny fokotany raha manoloana izay tokony any eny anivon'ny fokotany mbola manao be marena ihany ny fanjakana raha nihevitra mikasika izay indrindra zao manko ny anazavako an'izay nisy fotoana tafaraka tamin'ny zareo tamin'ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny fahatelavitra anankiray dia nilaza mihitsy izy fa tena hipetraka tsara mihitsy manomboka zao io fiarahamonim-pirenena faly be mihitsy ahako satria ny fiarahamonim-pirenena io tompoko amiko io le ataoko hoe tsindrilenitra mpahefana tsindrilenitra satria io no mampifandanja azy ary io tsy hoe manao fanakanana fa tena mitady ny tombontsoany vahoaka dia io fiarahamonim-pirenena io za apetra ho any amin'ny fokotany io dia miaraka amin'ny fokotany any tsika dia inona ny zavatra asoan'io fokotany misy atsika io isa-pokotany zany manao an'izany rehefa mazava tsara amin'ny olona hoe zao ny asoany tia zao ny zavatra ho ataotsika dia lasaiko ianao fa miova tanteraka satria tombontsoany tadiaviny
fa zay ny tsy hidiran'ny herim-pamoritana dia rehefa nitenen'izay zavatra dia napetrako tsara teo tsara nanazavako ny tsy mampandeha anisany tsy mampandeha ny firenentsika any moa dia tsotra e aoka ny mpanao politika no manao politika ary ny mpanao politika zay tsy mitovy hevitra aoka izy ireo no atao hoe mpanohitra fa ny fiarahamon'ny pirenena zay mampifandanza ny fitondrana no ataoko hoe tsindry lentam-pahina tsy mpanohitra ny tsindry lentam-pahefana fa tena mikatsaka soan'ny vahoaka ary tsisy matanjaka no io tsindry lentam-pahefana io satria ny vahoaka ny miaraka aminy na inona ho ataon'ny fitondrana rehefa io tsindry lentam-pahefana zany hoe tsy mampitiny atsika dia ireo le fiainam-pondrena eo mitsofoka any amin'ny fanaovana politika dia lasa député lasa sénateur lasa zao inatsono amin'ny fiarahamon'ny pirenena zay iny tsy mampiaty azy io le fankaron-javatra io e ka rehefa miteny an'izay a zao ary ny azadaoka raha tiany hery ny fokotany ty dia lazaiko eto ty dia tsotra rehefa tena ny tompontsoa ny fokotany ny karohana dia ny olona mipetraka ao amin'ny fokotany zany a tokony hikaondoha hoe ahoana ny anatsarana azy tsy ny hoe ny antsona ny fokon'olona rehetra eo ny fokotany io dia ny amafalalana ny anapakabosaka nanao fa ny efitra ina ny anatsarana azy amin'izay fotoan'izay ny loham-pianakaviana rehetra apetrako tsara za loham-pianakaviana mitondra ny karneny fokotany manatrika n'io fivoriana io amin'le hoe anatsarana fokotany ka rehefa tsy tonga ianao nefa ponao amin'ny fokotany azay fahefana lehibe tokony omenan'ireo lehibe ny fokotany reo raha indro tsy tonga ianao nefa tsy misy fialatsiny mazava sy mitombona dia rehefa mangataka certificat de résidence aza omena tsy kotiny ponina eo zany ianao matotsy mandray anjara za milaza aminareo fa io certificat de résidence io ilaina an'io e na mifanadinany ankizy na taritany-panjakana na inona na inona ka rehefa tsy kotiny ny olon'ny fokotany ianao ka inona ny angatahanao certificat de résidence mitana ny findramona zay eny ny dinapokon'olona tena natahoran'ny malagasy zany hoe voaraoka eo amin'ny fokotany zany fa tsy rehefa mandovo loha hoe inona anjaranay amin'ny fanaovana an'izao dia vita fikaonando anatsarana ny fiaina ny fokotany misy ianao na ara-pandriam-pahalemana zany na ara-toekarena zany na ara-tsosialy azany tokony ho azony isaky ny filohan'ny fokotany apetraka tokony fahefanana aminy fa tsy atao ohatrany zavatra tsinitsiny efa nataritarita sotsiny dia vita za milaza aminareo a fa raha tena hoe mavita an'izay ny filohan'ny fokotany hoe rehefa fivoriana anatsarana ny fiaina ny fokotany mitondra ny karne pokotany ny chef de famille loham-pianakaviana ka tsy tonga ohatrandreny atao any amin'ny sekoly hoe ndray mandray ny mpianatra mitondra ny karne tonga daholo fiainany ny sekoly ny trano ivoriana fa raha vao tsy mitondra n'le karne an'izany za raha misy olona 20 na 30 nefa misy mpianatra ataotsika hoe 2 dimanjato sy 2 eo hitanao amin'izay ny mahatsara n'izay hoe ilana an'izay fifampifehezana zany tompoko fifampifehezana fa tsy rehefa manam-bola dia mialagalana fotsiny dia tsy mamonjy etsetretsetretra ary na ireo vahiny reo zay ngeny na tonga ny tamin'le hoe 5 sy 7 tamin'ny rana valina voalohany hoe reo vahiny mipetraka eto Madagasikara dia tsy maintsy mandray ny zoma malagasy zany hoe mandoa etra mandoa an'izao na ny fanomponandrina azy zay ny mahatonga ny eritreritro amin'le hoe rehefa apetraka any amin'ny fokotany hoe dinika ampandroso ny fokotany amin'ny lafiny rehetra dia tsy maintsy tonga ao ny loham-pianakaviana mitondra ny karne pokotany dia tombohana ka rehefa hitondra angataka ny certificat de résidence hita amin'ilay karne tena toro hevitra ataoko anareo raha tianareo androso tsy fireneny tianareo tandalana ny vahoaka tianareo anaja lalam-pandrenana sy lalana velona ny mpitondra any amin'ny fokotany aingana any ny fototra aingana tsy misy mpitondra aresy ny fokon'olona sy ny vahoaka mitambatra tsy misy na basy matafondro tsy maresy tsy nisy natanjaka ohatry ny amerikanina an'iny fa resy ny tsopahana tany Vietnam ny frantsay ny lazazany natanjaka ny alamaina tany amin'io Vietnam sy namany io ihany ko ka zay ny lazaiko hoe namanina bomba sy tafondro azo ianao rehefa mitambatra ny herim-bahoaka tompoko tsy maintsy resy zay dia mampandalina tantara ny tenenako an'izany azava-dehibe zany zavatra zany ka io a ny tena mampalahelo dia zay tsy sa atao hoe kilabao le filohan'ny fokotany ahoana moa izy ny sa andray an'izany satria andraikitra zany nefa zany tokony ho ataony ahoana ny tsy hanana njo miteny hoe zavatra dinidinika anatsara ny fokotantsika ka rehefa tonga matetika mako ny vahiny eny akaikina eny mako be vahiny
tsy mba mahita vahiny mihitsy ianao amin'izany hoe fivelomana ka iny nipetrahana eto Madagasikara sandria miverina any amin'ny firenena misy ianao rehefa tsy mikatsaka ny hoe aso ny toerana honenanao any any ametrahako azy amin'izay tsika tsy menimeny manao an'izao karana manao an'izao manao an'izao mivazava manao an'izao manao raha vao mipetraka eo amin'ny fokotany mitovy zo amin'ny malagasy zay hoe mitovy zo malagasy zay mihitsy ny hevitry n'le hoe fanatontoloana tompoko zao tontolo zao amin'ny olombelona rehetra rehefa ianao ao amin'io tany io moa ny eto Madagasikara ny tsy miaina ny kolotsaina mahamalagasy ianao ny kolom-piarahamonina mahamalagasy ianao satria mampiavaka ny firenena ny karana izy manana ny kolotsaina manana kolom-piaraha ny sinoa ny eropeana sitsy fa tsika malagasy kolotsaintsika tsisy malala tsony zany malagasy hoe ino ny kolotsaina fototra tsisy malala tsony zany hoe kolom-piarahamonina fototra na ny fihavanana io tenitenenipona fa tsisy azanao ny hita hoe kolom-piarahamoninao zao dia hoe andao anaovana fampihavanana satria fa tsy fantatra tsony satria efa very nefa zay mahamalagasy anao za miteny foana rehefa tsy ao ny kolotsaina tsy ao ny kolom-piarahamonina dia vahoaka monina eto Madagasikara ny anaranao ka azagaga ianao rehefa miteny vahoaka sinoa koa nge vahoaka monina eto karana koa nge vahoana monina eto inona ny asa iny hoe izy daholo ny tompony toe-karena izy daholo ny mitraraka nyity izy daholo ny makantany ka vahoaka monina eto tompoko ao anatin'ny fanatontoloana izay ihany koa no ivadiantsika amin'ny loha hevitra faharoa mikasika indrindra ny olana eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar raha itsika avy hatrany fanadihadiana mikasika izay manomboka ny 10 ny volana Jona hatramin'ny 9 ny volana Oktobra amin'ity taona ity ampitomboana telo ny sidina ataon'ny kompania Air Madagascar makany Frantsa ny alakamisy ny alahady ary ny alarobia ny sin'ireo sidina ireo miala ny Roissy Charles de Gaulle ary miala ny Marseille itombo manokana ihany koa ny sidina miala ny Paris ny voalohany fa 12 ary ny 7 ny volana Aogositra iatrehana ny fahatongavan'ny mpizahatany io no fepetra no raisy ny mpitantana ny orinasa Air Madagascar anarenana ny toerana misy azy ankehitriny miovatrana nefa amin'ny programa ny sidina ataon'ny kompania araka izay namitaraina ny mpiasa isany nahatonga ny fitokonana amin'ny taondasa ankilan'izay raha toka ao anatin'ny enim-bolana no tokony hivoaka sy hotazomina ny fandarana ho an'ny sidina ataon'ny kompania iray vao tsy ela no nivoaka ny fandarana ho an'ny kompania Air Madagascar ny fiatrehana ny haute saison no isan'ny antony voalohany anaovana izany saingy araka ny vinavinan'ny mpiantsehatra eo amin'ny fizahantany tsy ampy fotoana nomeny tompona andraikitra eo anivon'ny Air Madagascar io ohatra amin'izany hoe ny tapakely iray dia herintaona mialoha no amidy ary afaka amidy ny 4 ny tapakely iray raha toka misy ny miova hevitra tsy ho tratra araka izany ny vinavinan'ny mpitondra ny ampiditra mpizahatany an-tapitrisany maro ho amin'ity taona ity satria herintaona mialoha no hanomanana izany ary sehatra maro no miara-miasa ahatongavana amin'izany atsahatra ihany koa ny sidina mandritra ny volana Novambra sy Desambra ho amin'ity taona ity raha toka mandritra io fotoana io no andraisana ny fiaonam-ben'ny firenena amin'ny teny frantsay ankoatr'io iamafy ny resaka manodidina ny fividianan'ny filoham-pirenena fiaramanidina Falcon 900X mitetina 200 miliyara ariary tsy mbola fantatra mazava izay ampiasa sy ampiasainy ity fiaramanidina iray ity mialohan'ny nahatongavan'ny teto Wells Fargo Bank tany Etazonia no nampiasa ity fiaramanidina ity alohan'ny 20 avrily 2024 ary izao efa nandalo teto Madagasikara izao na izany aza mampametra-panontaniana trano momba ny vola hividian'ny fiaramanidina io amin'izao fotoana mahasahirana ny vahoaka malagasy izao raha toka nisy olon-kafa na ny miazy mamepona inona no mety ho takalony tsy misy fanazavana ofisialy hatramin'izao momba io fiaramanidina vaovao io ny filohan'ny Repoblika izay nandeha any Singapour namonjy forum ara-toe-karena fivahinianana any Singapour izay miteraka hiatra amin'izao fotoana akatoko ny fitsarana momba ny bolabola andramena misy 3 alina izao itodika ato amin'ny sarara berso vetrany mikasika ny fanadihadiana iny raha ny vahoaka malagasy tokoa no mihaino anaty fahasahiranana amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena efa nefa raha ny fantatra izao ny vidy fiaramanidina izay mitetina 200 miliyara ariary manao ahoana ny mety ho endrika izay fifandanjana izay izy anao ndraiky an'izany ary tantara efa niseho tatao amin'ny firenena izany ohatrany hoe lasa fomba fanao raha ohatra ka tsy nividy izy fa nomena azy ho cadeau izy moa no ame anao cadeau roplanina ray manontolo
za zany dia miteny hoe mitaky enquête parlementaire zany zavatra zany, tena mitaky enquête parlementaire zany zavatra zany. Faharoa, aiza ho aiza ny conseil d'administration any Air Madagasikara, ny rapport momba ny Air Madagasikara io hatramin'izay tsy misy. Fahatelo, ny cour des comptes izay namoaka tamin'ny 2014 ny compte ny orinasa mpanjakana, maninona tsy avoaka, maninona aiza izy io, sa misy hoe sorona indray ao anatiny iarahana amin'ny vahiny hoe ty tsy maintsy afenina, zany zavatra zany eny no ataoko hoe faharatsiana sy fahalotony ny fitantanana ny harem-pirenena. Io dia ampitoviziko amin'ilay privatisation any banque, ny BTM, ny BFV. Satria zao ny ministre ny transport Andriamatoa Roland Ratsiraka manizingizina fa tsy maintsy privatiser ny Air Madagasikara. Ny Prime Ministre Olivier Mafaly dia miteny hoe tsy misy an'izany mihitsy. Eo zany eny dia efa famitaam-bahoaka zany amiko hoe maninona tsy tenenina, inona ny tiana atao, satria tsy ny fampiarahana, satria maloto ny fanaovana an'izay privatisation zay. Tsy ny privatisation ny ratsy fa ilay fomba rehetra hoentina manatanteraka azy. Tsisy mihitsy olona amin'ny atao hoe privé ka irona amina fampandehanam-bola tsy mandeha. Dikan'izay rehefa ho privatisenao io dia tsy maintsy ataonao aloha izay ampilamilama an'ilay comptiny. Fa ny fomba fandaminana an'izay ankoatra izay aloha ny trosa ny Air Madagasikara iray manontolo noho ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fividianana roplanina. Haitsika moa fa ilay roplanina ny vidinany hoe roplanina efa tsy manaraka ny fenitra manidina amin'ny fanodinana eto Madagasikara sy amin'ny any Europe. Zay mahatonga azy mihazakazaka io ahoana ny atao, fa vao hodiovina ilay izy dia efa vao niova ny directeur général tao dia nampiakarina aloha ny capital any Air Madagasikara. Nareo kolo teto amin'ny Kolo TV dia namoaka fandarina lehibe momba ny hoe trosan'ny Air Madagasikara zay. Tsara iny averina. Rehefa voadioina ohatray zany ilay izy dia iza no mibaban'ny trosa? Ny vahoaka malagasy itsika anie no mandoa an'ilay trosa. Fa le aktifa mijanona eo zany iny no privatisena. Dia manao appel izy tsy misy mihitsy eritreritra ho an'ny malagasy eto toerana hoe ahoana no ahafahan'ny malagasy aloha miditra ndraikitra, miditra anjara, miditra amin'ny hoe fampiroboroboana ny ara-toe-karena momba an'izany Air Madagasikara zany amin'ny maha-malagasy azy, mba ahafahana mampifandanja an'izay amin'izay vahiny hiditra avy eo. Fa tonga dia sokafana ilay izy any amin'ilay vahiny ary tsy asiana condition fa ny condition izay aka azy. Zany no atao hoe fomba fitantanana ary amiko dia tena mibaribary mihitsy ny atao hoe famadihana ny tolona, famadihana ny tena hoe fampiroboroboana ny toe-karena eto Madagasikara. Ary zay ilay cinéma lehibe, toe-karena hafa miditra, roplanina hafa ny miditra. Io ny resahana fa ny silamo mahery fihetsika miditra eto amintsika isan-kerinandro tsy resahana. Eto dia manao antsoavo ny kristianina, ny olona modéré rehetra amin'ny resaka ara-pinoana fa zay ilay tandinin-doza ao anatiny. Air Madagasikara resaka ray fa ilay fivezivezena fanokafana n'io fivezivezena eto amintsika tsisy fanaraha-maso ary tena tsitrapo mihitsy izay hoentina mihitsy mamono ny atao hoe fiarahamonina malagasy ao ambadika izay koa. Ka eritreretintsika tsara fa raha ohatra ny ka manangana an'ireny tonga ny silamo mahery vaika roanjato isaky ny roplanina ho atsangana ny moské. Inona moa ny ataon'ireny any Frantsa namoaka izy fanadihadiana fa raha misy moské telo ao Frantsa amin'ny toerana anankiray, ny ray amin'ireo moské ireo ihany no voara-maso ny foranin-tsay. Ny anankiroa zany tsy voara-maso tsony. Any anatin'ireny izy no manadio ny saina, any anatin'ireny izy no maka ny tanora, any anatin'ireny izy no manamboatra bomba artisanal. Ka raha ho 2,240 ny vinavina amin'ny moské hiditra eto, amiko zany 240 ny kazerna.
hipetraka eto Madagasikara. Ary zay le endrika anankiray tena hitenenako mihitsy hoe mamotika ny zavatra miseho. Raha fotorantsika tsara avy aiza ny fanomezana dia ho fantatsika tsara zany tantara zany, fa ny sampapitsikilovana malagasy ny vahiny-drehetra dia efa manaraka an'izany. Eo zany tsika ankehitriny, zany hoe ilay fahaleovantena tsy vitany hoe voahososy, tsy vitany hoe ny arena ambanin'ny tany, ny any anaty ranomasina, ny ambonin'ny tany, ny bolabola. Za dia niteny foana ny inventaire amin'ny Banque mondiale farany bolabola roa tapitrisa 2 millions. Ny vidin'ny bolabola roa tapitrisa dia 3 milliards de dollars raha amidy eto an-toerana, 6 milliards de dollars raha à l'exportation. Ny trosantsika malagasy amin'izao 2,4 milliards de dollars. Io bolabola fotsiny zany dia mahafafa ny trosantsika. Tsisy bolabolana privé tsony zao satria ny bolabola dia tsy autorisé tsony, fa efa sitesy ao anatin'le hoe espèce voile an'ny fanjakana malagasy zany io. Mandeha ny procès en Singapour, zavatra hafa no anakonana azy. Zay ka hoy aho hoe tena tokony ho tonga saina ny député amin'izany ary zahay dia mitaky avoay ny enquête parlementaire, avoay ny rapport ny conseil d'administration, fa io tsy hoe mila vahiny ny mpitantana ny ery Madagasikara vao mandeha io. Betsaka nge malagasy nandeha nyteny tany fa ary mavity. Io tsy fahagagana ohatr'izay fa rehefa any amin'le lohany mihitsiny, any amin'le lohany mihitsiny ary raha toizana koa ny enquête dia ho hitantsika fa ao anatin'ireo ireo le nanao any privatisation ihany mbola manao an'ity tantara ity, any izy efa manana roplanina hafa koa izy any ivelany any. Maniry izy ny journaliste d'investigation hanao fanadihadiana amin'izany dia sotomoko ny teniko raha diso fa everiko kosa fa fotoanany mangarahara ary tena efa mihoatra ny tokony ho zakaina ny zakaina, famitehana tanteraka no hita ary ohatran'ny hoe tsy tompony fa pindrana ny fiatretan'ny mpitondra sy ny ekipany ny harem-pirenena. Atao amin'ny général Ramakavelo, entina ho aiza marina ity kampania ty malagasy tsika ity? Za aloha dia makasitraka Andramatoa Bearso mihitsiny amin'izany fampalalana ny zava-misy amin'ny vahoaka zany. Zava-dehibe izy zany, zany nge tantara daholo zany. Tsaroko fa anisany ny tompona andraikitra na ny ataotsika hoe technicienne mba tsy tenako ihany hoe expert gasy tao amin'ny air Madagascarany no namorona ny compagnie Air Mauritius tompoko. Azo lazaina hoe zanaky ny air Madagascar io. Air Madagascar namorona. Aiza izy zao. Roplanina firy ny air Mauritius ary mandeha amin'ny vazatany efatra. Ny antsika mba firy ary makaiza. Zay aloha dia efa zavatra anankiray tena mampieritreritra ny zavatra. Hoe misy zavatra tena tsy miady mihitsy eo amin'ny fitantanana eto amintsika. Anisan'ny reharehan'ny firenena ny fananana an'izany hoe fiaramanidina mitondra ny anaran'ny firenena. Rehefa tonga ny fiaramanidina iraisaka firenena, io ny anay Air Madagascar. Rehare zany, dikan'izany zany manomboka zao tsika tsisy rehare intsony. Io angely mbola anatin'ny tantara, tsisy rehare anaty. Tsisy. Ny zavatra tena mampalahelo, za tsy toko hoe mampime fa mampalahelo. Ny toeram-pamokarana tokony hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy amena ny vahiny daholo. Mena ny vahiny daholo, za tsy hitanisa fa izay mitondra ataontsika hoe tena azahoam-bola lasa ny vahiny daholo. Ary eo le mpitondra mihitsy ny mahatonga io. Tsy mahay mitantana nefany milingilingy maka an'le toerana. Nisy olona nge teto hoe malagasy ny tantana ny UR Madagascar eo. Lazaka anao fa ny afrikanina ray manontolo ny aiky daholo fa aizan'izany malagasy ny tantana ny UR Madagascar. Nifindra toerana indray izy tany amin'ny sehatra hafa iraisam-pina mbola ny toizany. Zany olo zany ve mba angalanao hevitra ny tantana ny UR Madagascar ary anisany na mola volany UR Mauritius io. Zany olona tenin'io zany. Misy olona eto anisany tena hoe ny tantana an'io jirama io nampiroborobo ny jirama mbola velo io olona io mba angalana hevitra ve io.
tena mitomany tena mihitsy zany olo zany am'izao fotoana zao mahita na fahampiteny jirama zavatra andro za efa mpikambana tao amin'ny fitantanana an'UR Madagasikara io membre ny conseil d'administration tamin'ny fotoana androny bénéficiaire nanana tombom-barotra be tompoko dia nivory mihitsy zay de hoe ahoana ny za mihitsy no anisan'ny teny raha vao tsy ampiasantsika ty voly ty ohatra hoe anaovana investissement ho avy ny fanjakana mpanao ramasabomanga dia alaindray dia andoavan'ny karamaniaty karamaniaroa tamin'izany fotoana zany nanana vola be de be samy teny zany mpikambana tao conseil d'administration ny Madagasikara fa tsy miteniteny foana mbola azo jerevany zavatra fa anisan'ny tena hoe mahavarina ny anisan'ny tena napotika ny Madagasikara tompo rehefa namena nitazon'ireo Allemanindreo directeur général ny adjoint manao ny daniny kibony amin'ny fantanina sy ny fantanimbola miaopapana nataondry zareo azombola marininy zany zavatra natao satria tamin'izany fotoana zany dia efa nisy hevitra maloto anapitena ny Madagasikara dia amin'izay misy olona presque kombakomba aminy mividy ny Madagasikara amin'ny ataony un franc symbolique tamin'izany iny efa nisy io dia mbola mitoindray izy amin'izao fotoana zao hoe atao ino io Madagasikara Airways io atao inony Madagasikara misy mbola io izy io atao zay apotika azy maninona didim-pitsarana mivoaka zao mamerina an'ireo olona ireo le hoe nataontsika hoe nanao grefy manana zo anao grefy iny mpiasa rehefa hita fa tsy mety ary mitady ny tompontsoany le compagnie Air Madagasikara fitsarana tena hoe tsy mba hoe ino ty angaty tsy matapakahatra zay ny tena koa fitsarana malagasy eto Madagasikara dia lavin'le talie général vazaha canadianina tsy manao tsy raharahany dikan'izany inge hoe tsy ilaiko akory tsy misy dikany amiko zay fitsarana eto aminareo zay mpitondra eto aminareo inona ny hitazonanao an'io olona io nefa ny fitsaranao raha tsy asiany dikany tsy asiana maminy tsy asiany asiny na dia kely aza raha mbola malagasy mitepo fo malagasy ianao mba manana tompoko ampopo fa za ataon'ny olo ohatran'io zavatra ohatran'io zavatra ohatran'izany zavatra tena mampalaika jereo vao vetivety nanasika fivoriana ty tany dadasika any atsimo any Fort Dauphin any amin'ny port Eoala moa amena Mauritiana zany tany dadasika amena azy zany tokony mila fandinina mila fieritreretana misy alefa any amin'ny parlement fa tsy tonga de hoe filoam-pirenena mandeha any Maurice dia manao soni dia vitaka Andriamanitra tsy zany fe ny tena atao hoe amidy ambongadiny zava-misy anie zany fa tsy miteniteny foana anao hoe sanatriny vavaladiany lely hoe fanaratsiana fanapitena io indray fa manao an'izao za tompoko amin'ny mamolo-pirenena tsy angina mihitsy kosa raha mbola ohatra zao nanaovana an'ity firenena ty zavatra ikambanany ty ary nitaranaka malagasy mihitsy tsy mpitehanao raha mbola velona ny aiko tsy maintsy miteny milaza fa tsy fanindrehana za olona efa teo amin'ny fitondrana mahafantatra tsara manao ilaza zavatra anakiraha aminareo fotsiny raha misy ny zavatra angatahako fondraha mbola amperinasa indrindra tafiditra tamin'ireny hoe sehitra ny takany hoe CST reny dia ny loi de règlement inona ny dikany hoe loi de règlement ny lalàna ny fomba nantaniana ny volam-panjakana io ny dinihina mialoha alohan'ny dinihanao ny atao hoe loi de finance mba fantatritsika moa fa ny loi de règlement eto Madagasikara 5 taona ao arina inona tsony no jerevanao amin'izany ary io lalàna mifeny tety mbola mpanjakana hoe anasoavana ny firenena zavatra kitantana miala tsiny amin'ny teknisiana marina fa tena manao ny asany ny teknisiana amin'ny finance fa eo ny re olona mbola tsaroko tsara anisan'ny teneniko mihitsy mbola ao anatiny hoe io raha matora be aso nahita zany niaraka atao zay mianaka mbola anaty finosana mitambatra no nangalany maro anisa tanana laniny satria inona ny teneny raha tsy lany io tsy voalony karaha manareo olona anakiroa fotsiny zay tsy nandako tamin'izany fotoana zany inona ny tonga dia teny mpanohitra io mpanohitra esory nefa tompontsoan'ny firenena aiza ianao ny hita hoe lalàna mifeny teti-bola ataoko tanytany fotsiny ohatr'izany ataoko toto fotsiny ohatr'izany ary nyzavatra mbola lazaiko fa mbola nisehatra ny asako nahafantarako hoe io le loi de règlement io maninona ny 5 taona voavoaka dia ahafahany tompona ndraiky mpanjakana manao ny daniny kibony amin'ny fandaniam-bola mpanjakana nahita mihitsy ny tatitra nataon'ny
cour des comptes masika ane zany re olona amin'io fitantanana volam-panjakana hoe tsy mandeha amin'ny loana io hipetrahandro rahalafo zay nga misy dika profony zany 5 taona ory efa-tsy otsony le ministra tadidiko tsara tamin'izay fotoan'izay raiky amin'ny telopolo nisan'ny ministera raiky amin'ny telopolo ao anatin'io raiky amin'ny telopolo ministera raiky amin'ny telopolo raiky amby folo no manao d'espacement ny crédit zany hoe mihoatra lavitra no mitety-bola zay lanina tany amin'ny androm-panjakana raiky amby folo rehefa zay zavatra nisy za zao mihitsy ny anisan'ny naneo tatitra tompoko tany amin'ny premier ministre tamin'ny fotoanandrony mba tsy hitononako izy le premier ministre inona ny valin'ny taratasina avoakany taminay seul les ministres en sont responsables tsy nisy fanosongozonana tsy nisy fanakianana tsy inona no akatahanao amin'izany inona afaka mitena satria atao anatiny nahita zavatra ohatran'izany ka ahoana moa ny atafavoaka raha ny cour des comptes tena manaraka ny volam-panjakana vo vetivety ka manao amin'ny tompona ndraiky tao amin'ny finance nanazava taminay fonja mbola atao amin'ny CST hoe enareo ato anie zay ohatrany hoe parlement no tena manara-maso ny exécutif nareo ny législatif natorony anay daholo na misy an'izany fitahirizam-bola manity atao le fitahirizam-bola ao anatin'ny fitahirizam-bola mpanjakana io ka ny angalandralany vola tao amina amin'ny jony hoentina ny mpitondra nisy ane zany fony intalia généraly nasorona teo iny no anisany nahafantarana zany rehetrarehetra zany ary natonga azy nienjana hoe volam-bahoaka ny volam-panjakana inona nanaovana azy nasorona ingany mba tsy isy tsony le hoe volona tanterina amigony ampiasana fahatany fotsiny ny olona maty mandohatra ny olona nona ny olona tsy anasa tsy anana zany fanaova zany zavatra misy eto ka za raha tiana hivoatra engany ary za mila ny mivoatra omeo fahefana amin'ny fokotany mandinika ny zavany zany ekenina amin'ny olona ny tompoky laza-tsy mandravy nametaka ny fon'olona zany hita tsara nyzany hoe tompontsoa azo ny fokotany tamin'ny isin'izany atao hoe vato eka vo mierany toekarena tsy misy zavatra mivoaka avy eo amin'ny fokotany ka tsy misy tambiny tamberiny ho an'ny fokotany io anatsarany fiainany vonon'ny mpanao ampimamba vonon'ireo mpanosiosy ny fiainan'ny malagasy reo mpanara roatra sy reo mpanatsi kombakombana zany nahafaty any kolonela tsy mandrava ka raha ohatra am'izao fotoan'izao meran'izany ny olona niarany aina tamin'ny kolonela tsy mandrava mahafantatra tsara ny zavatra hoe inona ny tompontsoa azo tan'io fa reo mpanjanaka sy mpanara roatra no anisany azo lajaina mihitsy anisany za tsy nahita maso hoe naminao azy fa mijaky aina miteny foana isaky neneny raharara tsy mandrava zay fa lafiny politika sy lafiny ekonomika atao karena tompoko nahafaty any kolonela tsy mandrava azany tsisy afaka andahany zany zavatra zany rehefa maty le olona hoe tena vonina mba hampisondrotra mba hampitambatra ny malagasy mba hampandrosan'le madagasikara maty tonga am'izay mpanara roatra sy ny mpiaraka tsy kombakombaminy zao ny efaran'le madagasikara ny tsipiteny any zay ho an'ny tompona ndraikitra indrindra moa ho an'ireo solombavam-bahoaka sy ny lolona amin'izao fotoam-pivoriana voalohany eny amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona izay fa iroso amin'loha hevitra fahatelo farany isika ato anatin'ity fandarana ankitsi-po ity androany tokony tamin'ny roa maraina teo nirehatra ny tsenan'Andrianjaka teto ambodiny sotry tsy mifantatra mazava tsara treto ny antony natonga izany ny famafao ihany koa ny antony izany araky ny filazan'ireo mpivarotra sy mponina manodidina fipoahana atao amin'ny tsena famamon'ny mpiambina fipoahany tranjiro matetika fifandraisana amin'ny resaka politika sy paikady entina hampahatrana ny mpivarotra madinika samy naneho ny heviny avokoa ireo mpivarotra manoloana ny trangany maraina teo izay milaza fa amina miliara ny fahatiantoka naterika izany marobe aloha ny zavatra tena maheo za manko varotra pièce électronique marobe tena any amin'ny 500 millions farapakely le alina dia tsy dia alina izy mindrehitra tsy fantatra hoe famarinana aloha sy fantatra hoe ny gardien mambo zay no hoe fa tsy fantatra ohatrotony zany nenay dia lanjaina visy varahana sisy valerana 1,500,000 ndray volony nalaiko tasaefa may daholo tsisy azo raisiny ny depate koty androany nefa mba tsy misy fa zao sarbo zao zao tapaporoany zao sisa no azo raisiny mahitato daholo ny entanaray manontolo
miliara maya pakanjiro dia mitokona le olona zany amin'le hoe délestage lava dia niainga ny migrefy tetsy amin'ny anina tetsy dia tsy fantatra satria ty tsandriry ty koa mitselatselatra foana tsy indraindray tsy fantatra tsony zany dia tena fandehan'le afo hoe avy amin'le grevy mitokona reny be efa sahiran-dava le vahoaka dia hoe andeha hogafiana koa ny tsena sasany tsy fantatra tsony hoe mba miaraka aminy dia tsy fantatra fa tena miaya zavatra hafa be mihitsy aloha zany zay varotra amin'ny taona dia sisa tsy mahay tony divy itony zao mbola tsy mahay reny dia reny nentina moa tsara amitony anambarana zay tokony anambarana azy manaraka ny any ny anay aloha dia zay fariny anay aketo katrary dia fa tsy avelana idiran'ny olona mihitsy na dia kely ohatran'iny ary isaky ny telo taona no hitrangana loza sy fahamaizan'ny ampahany tsena tahaka izao mampametra-panontaniana izany tranga izany indrindra ho an'ireo mpivarotra ny arambona tsy mety voasakana ny loza nateo aza ny fipetra no raisiny mpivarotra sy ny lehibe any tsena mba hialana amin'ny haitrano tahaka izao nisy tamin'ireo mpivarotra no tamin'ity taona ity vao nahavita nanangana foto-drafitrasa saingy izao lasa lavenina izao indray tsy hay le olona aveo ny tena mandoro sa lesaka politika aveo le fandorona ny tsena sa tsy hay tsy fantatsy hay mahitsy fa isa telo taona foana zany ty tsena ity dia mahay ny fepetsa hoe tena raisina zany zany hoe tsy avela hivarotra ny tony tanàna lehibe tsontsony ve zany le olona mato doran'ohatry zao foana ny tsena rehetrarehetra fifehezana an'le afo dia natao fatana briky daholo fatana rehetrarehetra dia ny efitry ny trano rehetrarehetra satria izy tsy nanery hoe tonga dia atao trano briky fa ny efa ohatry zao foana ny zavatra iainana satria ny tena efa tsy manana nefa ny kely anana ny tena indray mbola tsy riririton'ny olona dorana atao lavenina ohatry zao foana atreta gaga mihitsy mivarotra hoe isaky ny roa taona iray taona sy tapany dia may foana ny tsena tsy tamin'ny 2014 fa talohan'izay 2014 zay koa efa may koa io fivarotakazy io isy namoa zany zao dia ny amerenana ny eritreretana ifampiresahana amin'ny commune anaovana construction dure mba raha ohatra zany miteraka le afaka construction dure io fa tsy hazo sarotsarotra ihany vao tena hoe mahita teraka ohatry zao tonga tamin'ny maraina teo moa zany ny be ny tanàna dia miandry ny firécupéren'le olona le entany zany dia anao fanadiovana fao be zany terasy mahasorona daholo reo zavatra may reo zay lasa fahazarana ho an'ireo mpamonjy vola ny fanakianana voalazan'ny mpona ombieny momba ny fantaran'izy ireo miditra an-tsehatra azafan'le carte teto avy any amin'ny avany avaratra avy any zany hoe nisy nanipy cocktail molotov zay zany ny antony natonga n'le afo dia zofely izy andan'izay koa nilan'izay koa ny pompier natsona zany amin'ny telefona tsy nahazo tsy netendery zareo fa nalaina tanana tany izy vao tonga teto amin'ny toerana ity tany any amin'ny tamin'ny roa zany izy no tamin'ny latsaka tany izy tonga zay vao tonga teto eto akaiketo atsona telefona tsy tonga efa adiny firy alaina tanana zay vao tonga dia tokony mba izy zavatra hoe mba vovonjy eo na dia mba anina satria pompier akaiky fa tsy alavitra mampalahelo mihitsy zavatra zay zay foana ny zavatra miseho tamin'ity toerana ity na le may voalohany teto zany dia ohatr'izay atsona dia tsy tany alaina tanana mihitsy ve vao tonga be dia be ny poste téléviseur atao anatin'ireo fivarotandreo dia isaky misy téléviseur anankiray mirehatra dia mipoaka dia ohatrohatran'izay dia tsy fantatra tsony hoe inona ny tena marina indraindray efa lasa tsy atao mataitra satria efa refrain enina foana ihany koa na dia efa misy be dia be ara niezaka ataon'ny mpamonjy voany ngamba ny afaka anontaniana ny olona maro be tonga teny hoe amin'ity amin'andro amin'ny telo amin'ny efatra zany efa ny afo ty amin'ny trano mpivarokazo aty ary efa voafehy daholo nitsidika n'ireo mpivarotra teny atoerana ny premier ministre Solonandrasana Mahafaly sy ireo ministra vitsivitsy ny maraina teo nanamafy ny lehibe an'ny gouvernement fa tokony tsy hisy resaka politika izao vona mahazo an'ireo mpivarotra izao teneninay foana mila miara-miasa atsika resaka politika tokony ajanona mihitsy aloha satria ny tia Antananarivo ty atsika rehetra areto zay manao antsoavo amin'ny madama be ny tanàna ty zao tsy andrasana ela fa volona zay anampy ny fitondram-panjakana za tsy miteny hoe tsy hisy tsony ny loza fa farafaratsy ny ararotana zavatra ohatran'izao dia mba hanaovana zavatra tsara amin'izay tsena ny rava dia tsy maintsy mila tafo zany isy tafo zay omena androany moa zany dia nietrehitra zay fa 590 tafo zany no efa tonga dia nividiana avy hatrany fa araky vola io vola io moa zany tsy vola ho zaraina amin'ny fokotany rehetrarehetra fa misy fananana rava teto noho ny afo
dia efa nanolotra ihany koa amin'ny alalan'ny firoam-pirenena zay vola 5 taoarinan'ny fitsidihan'ny be ny tanànantanarivo ny tsena fantatra fa raha pitso ny tompona andraikitra no mandray fepetra manoloana izany tamin'ny fitora sasany vaovao fitateraka ny afo ary tsy mbola mazava ny tena antony tonga ny loza raha ny fanazavany mpamonjy vona. Isan'ny songadina tao anatin'ny fanadihadiana iny amin'ny hoe isaky ny 3 taona may foana ny tsena misy ambadika politika ve sa tsy fitandremana mihitsy eo anivon'ireo mpivarotra sy madame Sara Rabearso. Samynay no ngamsika teo miteny le olona hoe nisy nanipy cocktail molotov. Fandoroana zany, fandoroana tsena. Any ivelany rehefa misy tany voafaritra anankiray tian'ny mpanao promotion immobilière zany hoe ny mpanangana trano lehibe alaina dia dorany le mazana moa izy amin'ireny le misy hoe ala voaro reny dorany zany le ala dia midina le standinina n'le toerana dia afaka anaovana trano amin'izay. Amiko tsisy afa amin'izay le izy matola izy potehana le entana tsy fandrobana zany dikan'izay le olona nanao azy tsy nila n'ireo entan'ireo fa na izy mila n'ireo miala eo mila n'io tany io izy na ny anankiray dia teneniko hoe processus na francophonie misy fandrombana misy fanapotehana eto fanadiovana amin'ny endriny ohatr'izay ary raha hitantsika may akasina miazakazaka amin'ny filoha miaraka amin'ny ministre ny santé miaraka amin'ny ministre ny population mamono afo dia misehoseho avy any atsimo izy milaza fa tsisy matiny anoanana any fa eto Antananarivo ary io ambany tanàna cinéma indray cinéma io ary io zao dia tonga indray ny prime ministre dia filoham-pirenena mihitsy no amin'ny vola ka za dia kivy tanteraka ary ataoko hoe rikoriko amin'ny fanararotana zavatra ohatran'izao fanararotana ny olona efa sahirana mitady vola fanapotehana mihitsy ny asa efa tsisy ny olona efa tsy mihina-kanina ary antsika tsara fa zany tsena zany manana hevitra mifono lalina ho an'ny malagasy ny tsena ny tsy varotana fotsiny fa ny tsena araka ny nataony teo ao foana ny tratra ny délestage misy tsy fahafaliana lehibe ao isakarivo ao dia misy bomba lacrymogène manahirana zany amiko zany io dia politika ary rehefa tsy atao ny enquête na mody hoe atao ny enquête inona moa ny enquête mba natao teto ka nivoaka natao enquête zao le maty tany amin'ny carrière anao enquête ny filoha aiza mivaliny anjorobe aiza mivaliny tsisy enquête eto ary izy milaza ny tena ny anao enquête indrindra tsy mampisy azy manimba tranotsika any amin'ny francophonie fitaka be no atao satria ny lisitry ny olona hosombana trano no lazaina fa manaiky ny anmbana ny tranony zany le ataoko hoe endrika fotsiny aseho ho avy bankimonina tsisy tsena natao eraky ny mamasina diovina daholy ohatrany hoe milamina be madio be nefa ny dia ao anatin'ny fako ao anatin'ny fofona maloto no iainantsika mandritry ny volana fery 3 taona mahery zay zany le izy misy eto kajikajy fa nilikilihana mihitsy ary tsy amin'ny toerany ao fa zay le izy hoe isaky ny 2 taona 3 taona fa rehefa mbola tsy tanteraka le plan d'aménagement tian'ny mpanambola atao sy ny fampanginana mihitsiny ny tsy fahafalian'ny vahoaka tsy afaka mivarotra tsy afaka mihinana tsy mananasa dia amin'ny endriny hafa mihitsiny no anoratanana azy isehosehoana tena mialatsiny fa androany izy tonga any fa zay ihany ny fantany amin'io ndaotsika ifakahita eto ary rehefa mivoaka izy dia alaina tele tsara mihitsy ny iny fa namme body fotsy dia namme tafo 500 dia ozy fotsiny aho hoe ary pirenena be da be afaka mpandrosoana tsara ny Madagasikara vision an'izao fitondran'izao tsisy mametraka izy programma angatahana vola amin'ny banque mondiale sy FMI daholy ireo nefa dia efa nilaza fa feno kolokolo maloto avolenta tsisy ninona tena ina zany raha zao fitondrana zao tsisy fa mitahany io fampanginanginana fotsiny
za dia miteny hoe ko tonga saina oka irahina ary tsy vitany ranomangatsika ohatran'io ny fiainana. mena ny famaranana ny fandarana angamby général Ramakavelo. ia voalohany indrindra aloha dia misaotra anareo ato amin'ny Kolo TV ny anasana mianaka tamin'ity takarivo ity mba irisadrisahana zany hoe raharam-pireneny ilaina za mampandalina tantara ilaina ny tantara ho fantatry ny malagasy 20 tapitrisa raha zao atao omeo alalana daholo toy ny aina manjery tony anerana Madagasikara fa tsy hoe mbola angatahana alalana indray vao mahazo manao tena toy ny rano fisotro ny fahalalam-baovao tompoko amin'ny fanarahana fiainam-pirenena tsy mahazo misaraka mihitsy fampahalalam-baovao sy ny fiainam-pirenena fa mahatonga atsika ohatr'izao dia ny eto Antananarivo ny tena mahazo an'io e zay ny tena mampalahelo fa reny zavatra rehetra ny tenenina teo reny dia natao mba hanitsiana anatsarana ny fitantanana ny fitondrana eto Madagasikara mba hahatonga ny vahoaka 20 tapitrisa mianoka ny arena voajanahary namen'Andriamanitra eto amin'ity tanitsika ity ary mba hasambatra ny malagasy hampitombo ny arkarena ary hampitombo ny fahefa-mividy ny malagasy dia ho malagasy sambatra dia ho tanteraka tokoa ny hira-pirenentsika arak'izay tonony ao anatiny ao ho taniko sambatra sy ho finaritra. dia isaorana ihany koa ianao mpijery tsy nisaraka taminay teto amin'ny fahitalavitra ny kolo tato anatin'ny fandarana ankitso tamin'ity zoma hariva ity ankasitrahana feny ianao ary isaorana ihany koa ireto vahiny nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana ireto. Sotra tompoko. dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no hoe tsika manakatona ny fandarana mankasitraka anao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany amin'ny herinany toy izao indray ny fotoanantsika manaraka ary hitondrana aminao loha hevitra hafa ihany koa velomary tompoko.